Fahombiazana io no azo amtinana ilay fivondronan'ny postra aty Afrique, fivoriana lehibe izy io nantsona hoe conférence plénipotentiaire de l'Union panafricaine des postes tanterahana teto Madagasikara izy io ny fa 9 ny fa 17 ny volana jolay lasa teo. Nampahafantaran'ny tompona andraikitra ary ny feikevitra izay nivoaka tao anatin'izany fivoriana izany. Roa lehibe ny tanjona tamin'ny fivoriam-ben'ny fivondronan'ny postra eto Afrique na ny conférence plénipotentiaire de l'Union panafricaine des postes UPAP izay nampiatra noho ny Madagasikara. Fivoriana tena aloha zany zavatra lehibe manodidina teny zany dia ilay hoe fanovozana ny acte ny UPU zany convention UPU dia faharoa misy an'ilay hoe fampirondrana harmonisation de position ny poste africaine zany hoe any amin'ny fivoriam-be congrès extraordinaire karakarain'ny UPU amin'ny volana septembre. Anisan'ireo mila fantsiana sy fanavaozana ohatra ny mikasika ny olona afaka milatsaka ho sekretera jeneraly ny UPAP, ny fanesorana firenena iray mpikambana raha tsy feno ny fepetra mikasika ny latsakempoka na ny contribution financière. Ny votra nandritra ny fivoriam-ben'ny UPAP ihany koa ny fiaraha-miasa afaka atao amin'ny firenena samihafa. Ny fiaraha-miasa ny postra malagasy efa niara-miasa tamin'ny firenena tunisiana dia teo mbola misy sosikevitra ny tsiro indray dia eo andala-pikarakarana fandiniana zany zao ny postra malagasy. Moganda ohatra teneniko aminareo Madagasikara dia nanao ohatra ny fifampizarana tamin'ireo firenena reo satria Madagasikara dia efa nahazo n'ilay hoe fanampiana avy amin'ny projet FIDA zany dia Moganda nefa somary mbola tsy nisitraka an'izay zany dia misy partage nandritran'ilay fivoriam-reny no misy fiara science de travail réunion technique any fanaovana tamin-jareo ohatrany fifanampiana zany ny Egypte misy convention efa pré-assigné ao zany pré-assigné le zavatra fa makasika ny exploitation postale resaka courrier izy io fa mbola diniany kely amin'ny tompona andraikitra makasika ny faisabilité ny ara-teknika ivoiriana misy fiaraha-miasa mety ho atao koa satria ny conférence amin'ny taona 2020 dia atao any Côte d'Ivoire anisany manao soutien amin'izany zany Madagasikara ary misy koa zareo efa lasa lobe amin'ny resaka régulation ny secteur postal dia misy mety hoe fifanampiana zany araha sosikevitra iarahana amin'izareo. Nanamarika ny fotoana ihany koa raha tsy ahivina ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny fampiasana ny poste transfert izay fomba iray andefasana vola na andraisana vola avy any ivelany amin'ny sarany mora kokoa raha ampitahaina amin'ireo banky.